Manatra ny arahaba toko lasy toko vavy tonga amin'ny fotoanan'ny fanomezana isika dia tsinona izany moa fa ny fandaharana mandray vahiny mivantana izay iarahantsika amin'ny Andriamatoa Rakoto Jaobelona Liva izay isa solotenan'ireo ray aman-dreny mpianatra eto Mahajanga. Miarabanao toko. Miarabanao Emedy Valina ary miaraba ny teknisianina ary miaraba ihany koa izay manaraka ny fandaharana rehetra amin'izao fotoana izao. Ifoto tanteraka amin'ny resaka fanabeazana moa ny fandaharana amin'ity alina ity. Resadresaka mahakasika indrindra ny fitokonan'ny mpampianatra izay miteraka tsy fianaran'ny mpianatra amin'izao fotoana izao. Raha tsy hivina dia efa 3 volana lasa izay raha tsy diso ny fitadidiako Andriamatoa Liva no anisin'izay fitokonana izay amin'ny maha ray aman-dren'ny mpianatra anao afaka azavainao amin'ny pijerantsika aveo inona marina moa ny tena hoe fahafantaranareo ny mahatonga ity fitokonany mpampianatra ity. Mialohan'izay ngamba marina tokoa fa nampafanafana azy namana eme dia 3 volana zay tao anatiny niaraka tamin'ireny tolona niarana tamin'ny solombavambahoaka reny. Fa raha mahatsiaro tsika tsara tao jery todika fa ny mpampianatra dia efa tany amin'ny 2015 nefa nanomboka nanao fitakiny. Ary tamin'izay ireo raha nahatsiaro atsika fa niteny mihitsy tsy hitokona zay fa tsy voatery fitokonana ihany no anaovana fitakina fa mifampiresahana dia eo koa. Fa tao anatin'izay 2 taona 3 taona zay nefa raha fitakina sy fampiresahana fotsiny nataon'izy ireo dia tsy mba nisy ny aino. Zay no tiako hitodiana amin'ny ray aman-dreny amin'izao resy fotoana izao satria betsaka atsika no miteny hoe naninona tsy tany amin'ny fidirina dia efa natao ny fitokonana. Fa efa ho 3 taona zay nanao fangatahana reo, nanao fitarainana fa tsy mba nisy ny aino. Dia iny moa nisy an'iny tolona niarana tamin'ny solombavambahoaka iny dia anisan'ny fotoana azo lazaina hoe nanararotan'izy ireo nanatanterahana zany fitakina zany ihany koa. Raha ny zavatra takin'izy ireo dia fantatra atsika rehefa enontsika amin'ny aina manjery sy ny fanazavana reny fa mitaky an'ilay fanampikarama le 100 000 ariary. Raha zohina zay zavatra takin'izy ireo zay mihoatra noho ny karaman'ny mpiasa-panjakana rehetra dia azo lazaina hoe tsisy dikany ary indrindrandrindra raha ny amin'izao fiainana izao. Ny mpampianatra raha jerena hatramin'izay dia anisany natao anjorom-bala foanany satria raha misy fandraisana mpampianatra teo mety hiteny izany tsika misy fandraisana mpampianatra marobe ho mpiasa-panjakana fa raha reny voaraisana reny dia mena chiffre tsika fa 300 000 ariary no karamany nefa misy mpiasa-panjakana hafa vao miditra raisana ohatran'izay efa mandray 600 000 ariary nefa diplôma hitovizana ihany. Dia zay ny antony mahatonga an'izy ireo hoe ary tena misiriziry ary antsonay mbola hitenenanay azy ireo hoe tsy maninona takio ary aza miembotra isika fa fotoana izao fa raha mivototra amin'izao dia ho tavela eo nareo mpampianatra. Takio aza miembotra isika nefa ny amin'izao fotoana izao Andriamatoa Liva dia akatoky ny fanadinana ny mpianatra amin'izao fotoana izao aiza ho aiza ho anareo ray aman-dreny izay rehetra izay nefa nareo efa nandany fotoana nampianarana ny zanakareo. Eo indrindra mantsika izao satria betsaka zao no hiteny ary anometsiny ahoana koa ary zany ray aman-dreny mpianatra izany. Tsara marihana fa izaho zay mijoro eto io dia anala fanadinana ny zanako anankiroa aka BPC ary aka bac ary mandoa écolage. Zany hoe efa nihitatra ny taom-pianarana tamin'ity ny tombo zany ny fandaniana. Ny fanadinana zay mbola tsy fantatra ary tena marina mbola mampiahiahany rehetrarehetra ary nisy miahiahy amin'izany zay hoe rovina marina ny fanadinana. Fa mitodika ho atsika ray aman-dreny isika tamin'ity taona ty ihany no mihitatra ny fandaniana amin'ny écolage satria matetika ny mitabataba indrindra dia ny ray aman-dreny zay mandoa écolage. Ka ireo mpampianatra ireo efa 10 taona ny maro no ny jaly ary tena sahirana mitodika amintsika eto miantso antsika aza ty tena ry satria ho an'ny ho avy ny fampianarana ho an'ny ho avy ny firenena ny fitokonana zay atao. Aza maika ny anenjika diplôma fotsiny antsika satria raha diplôma zany azo foana zany fa le fototra ny fampianarana mihitsy raha nahoana ny mpampianatra anahoana ny fampianarana zay omeny. Ka zay ny antsona hoe tsy maninona andao tsika iray saina iray fo amin'ireo mpampianatra ireo fa ny fitiavatena aloha apetraka mandalo fotsiny zany diplôma zany na androany na rapitsy mety ho azo fa ny fampianarana any ankizy raha ho azo andreo ny diplôma ka tsy zarizarina eo fampianarana amin'ny taona ho avy ny amin'ny manaraka dia
tsisy dikany ary mety mbola iverina ihany ny fitokonana dia tsisy dikany ny antony anatanterahana ny fanadinana amin'izao nefa amin'ny herintaona mety mbola iverina ihany indray ny taona fotsy. Zany hoe zany hoe tsy mampaninona ny Andriamatoa Liva zany raha ho taona fotsy ty taona ity. Raha amiko manokana ary mbola iantsoko ny namana satria misy lafiny telo ny antony ijoroana amin'izay. Zay ny mbola veriko ihany aza ty tena isika tsirairay satria aza mba manao vaindralatsy mba marary. Ny amin'ity taona ty ho vitatsika ihany. Fa raha mandinika atsika fa fampianarana tao anatin'izay taona maro ny fandimy zay dia tena natao tsinotsinona. Ary zany ministera ny fampianarana izany ny tokony anisan'ny ministère de souveraineté voalohany indrindra. Satria eo fototra iangana ary ijoroan'ny firenena. Ka raha fampianarana tsy zarizary ary zay mahatonga antsika ao anatin'izao krizy maro samihafa zao satria ny fampianarana tsy zarizary, ny mpampianatra tsy zarizary dia lasa firenena tsy zarizary. Ka raha taona fotsy iray ve no ahafahana mba mametraka indray ny asan'ireo mpampianatra ireo mba ahafahany hitodika bebe kokoa ary ifantoka bebe kokoa amin'ny fampianarana. Satria raha mpampianatra nona namana Medivaline tsy afaka ny ampianatra tsara mihitsy izy. Ary zay mahatonga ny any amin'ny fampianarana any amin'ny sekolim-panjakana raha mandeha ny fanadinam-panjakana dia raha mahita atsika ny salanisa afaka amin'ny fanadinana dia vitsy no ny any amin'ny sekoly tsy miankina. Ny any amin'ny sekolim-panjakana nefa ny vahoaka 700 isan-jato ny zana-bahoaka no mianatra any amin'ny sekolim-panjakana. Ka eto dia mitodika amintsika ray aman-dreny mihitsy mbola averiko ihany apetrao aloha ny fitiavan-tena. Marina mitombo ny fandanina tena na za miteny eto marary ny zanako mety menimenina amiko hoe nahoana tsy mandeha ny fanadinana voatsy ela akory tsy nandeha ny gym ny BBC nefa amin'ny 17 zao izy manao azy izay efa niazakazaka namony tena niaritra n'izany ny fanatanjahantena zany fanazara-tena fa aleo aloha apetraka ny ambopo apetraka ny fitiavan-tena fa miara mitolona asika ametraka ny asan'ny fampianarana sy ny asan'ny mpampianatra. Eo amin'izay indrindra no mety asiko resaka kely Andriamatoa Liva satria isan'ny fangatan'ireo sendika ny mpampianatra mivondrona amin'ny sempamaheto Mahajanga ny mba hoe isiny ray aman-dreny mba manampy tosika ireto mpampianatra ireto ahafahana mitaky izay rehetra izay. Ka ianao zao eto isan'ny hoe solitenan'ny ray aman-dreny mahatsapany izay irifirin'ireo mpampianatra ireo izay amin'ny fitakinana izaon'izy ireo. Inona ary no hoe fanentanana hoentinao mba ahafahanareo ray aman-dreny vondrona anankiray anampy an'ireto mpampianatra ireto mba ahavoavaingana izay fitakina izay. Tsara tsipika aloha angamba namana eme satria nisy ihany koa efa le valiteny nomen'ny gouvernement tamin'izao. Mialohan'izay mba tsara zavany eo amintsika ray aman-dreny fa 25 000 ariary no azo tao anatin'le 100 000 ariary zay mbola tsy azo akory ara moa fa miteny ny premier ministre hoe 150 milliards d'ariary efa namaly an'izany ny tao amin'ny mpampianatra hoe raha atao nikajikady tsotsotra 40 milliards d'ariary any dia efa ampy amezana an'le fangatany izy ireo. Ny antso ataoko amin'ny ray aman-dreny angamba dia tsotra fotsiny mba ahafahana manampy nyreo mpampianatra ireo. Tsika tsy tokona hiaraka amin'izy ireo satria fitakina syndikaly io fa ny tsotra fotsiny raha misy ny fiantsona satria mitady anao forcine raha fiteny azy ny fitondrana zay ohatra nefa nisy hatramin'izay ihany koa dia hoe mety ho mpampianatra hafa any amin'ny sekoly tsy miankina no anatanterahana ny fanadinana ny zanatsika ve dia ho alefatsika anao fanadinana ao anatin'ny ahiasan'ny tebiteby satria reto mpampianatra amin'ny sekolim-panjakana reto dia tsy anaiky dia antso fotsiny mba iraisakina dia raha misy ny fiantsona ho amin'ny fanadinana na adina raha-panatanjahantena zany na CPE sy ny BBC dia hoe raha mbola tsy mivaly ny fitakiny mpampianatra aza alefa ny zanatsika satria na izy miatrika n'ireny korotana reny fotsiny ary dia efa misy fiatraikany any amin'ny toetsainy ahafaha miatrika amin'ny fanadinana mba hanehoantsika iraitsika miaraka amin'ny mpampianatra dia aza alefa raha misy miantso manao CPE blanc dia aza alefa reny zanakatsika reny mba hanehoana fa miray saina miray fo amin'ny mpampianatra isika. Eo amin'izay indrindra Andriamatoa Liva ny sekoly tsy miankina ny sekoly privé moko dia mianatra amin'izao fotoana izao ary miandrandra mafy ny totosa izay fanadinam-panjakana ny CPE ny BBC ary ny baccalauréat izay raha toa ary ka hoe tanteraka tokoa izay hisy nefa ny sakana mety ataon'ireto syndika ireto tsy mety hiteraka korotana ve izay rehetra izay.
Zay mahatonga nantodika atao namana emeny amin'ny tsika ray aman-dreny hoe raha isika raha misy ny forcina ho ataon'ny mpitondra amin'izao dia hoe aza alefa ny zanatsika satria ahoana ny ahafahan'ny ankizy hiatrika fanadinana ao anatin'ny tabataba sy ny aia ka ary tadidio fa fanadinam-panjakana io tsy maintsy mipampianatra any amin'ny sekolim-panjakana ary mifanjakana no mameny diplôma ka tsy mbola nisy mihitsy zany hoe fanadinana natao hoan'ny sekoly tsy miankina ary fanadinana natao amin'ny sekoly mpanjakana fa hitambarana amin'ny fanadinana ka tsy hitako hoe ny manatanteraka amin'ny fanadinana dia mpampianatra amin'ny sekoly mpanjakana ka noho izany zay fanadinana andeha ka raha ohatra mbola tsy mivaka mbola mitokana ny mpampianatra dia amiko fanadinana nataotao foana tsisy dika raha iverinantsika kely lay resaka tena amboloana Andriamatoa Liva hoe tamin'ny taona 2014 no efa nisy izay fitakina natao ny mpampianatra izay ny zony izy ireo moa no takina amin'izay ary tamin'izay araka ny volazana teo dia tsy fitokonana zany nataon'izy ireo fa hoe ny fampiresahana aloha tsisy moa izay fampiresahana izay zany hoe tsy voavaly tsy mahazo fahafaham-po avy amin'ny ministera trano reto mpampianatra ireto amin'izay resaka fitakina izay aminao manokana hoe mba ialana amin'izay inona ny mety hoe ovaolana raha ohatra ka mivaly zao ny fitakina mitindra mitoraka ity tsy maintsy mbola mety hisy ihany koa ny fitakina manaraka fa ohatran'izay foana manko ny eto amin'ny Madagasikara eto tsy maintsy ahitana zavatra girika kely ihany ahafahana tokony dia ahoana ny eritreritranao hoe mety hoe mba tsy hisiny izay fitokonana izay mba halavorary ny fampianarana araka ny efa resahako tamin'ny voalohany teo raha tia nandroso ny firenena iray dia mifampianarana ary mipampianatra ny tsinjovina any amin'ny firenena hafa ne ataontsika any amin'ny firenena aziatika nareo firenena europeana reo samy mpampianatra zany ka mikarama be lavitra no ny mpiasa-panjakana rehetra ka eo indrindra io ny fitakina ary mety marina ny teninao satria io koa ny arakaraka ny fisonitra ny vidim-piainana raha androany 100 000 ariary nefa jereo fiakaran'ny vidim-piainana atsika efa 300 isanjato fa tokony nisy drafitra matipaika mihitsy ho an'ireo mpampianatra ireo sy ho an'ny mpiasa-panjakana amin'ny rehetra mihitsy hoe aiza ho aiza ahoana ny ahafahana manena ny vidim-piainana satria miankina amin'izay zao fitakina maro samihafa fitakina syndikaly zay misy dia tokony ho jerena manokana satria raha mijery fotsiny tsika ny gazoal tamin'ny 2015 efa ho niakatra ho 100 isanjato amintsika amin'izao zany hoe nefa ny mpampianatra na ny syndika maro samihafa zay mitaky tsy mba nijerany zany raha nikarama ny 300 000 ariary zao tsy mba niteny izy ampiakary 600 000 ariary fa mba ome 100 000 ariary zahay no ny fitsonjovana n'le firenena fa raha ny tena mpitondra marina ary tsika fidy filoha-pirenena zao dia efa afatra mihitsy ny apetraka hoe jereo ny vidim-piainana mba tsy sinitsony zao fitakina maro samihafa sisy lany zao ny ankizy ihany koa amin'izao fotoana izao dia tena hoe le amerina taona ray iny tena mamparary ny fona ankizy raha ny fanadidinana taona zany andreo mpanala fanadinana ireo dia ohatran'ny satrindreo izy izay resaka fampianarana izay tsy mety resy lahatra manko ny ankizy Andriamatoa Liva fa hoe le taona fotsy mihitsy ny tena mamparary ny ankizy ohatry dia tokony efa afaka BPC izay passe seconde afaka baka hiantrany amin'ny anjery manontolo dia mbola hamerina taona fotsy indray taona ray indray mafy ihany zany resaka taona fotsy mihitsy namana ime ohatra ny ahoana ny taona fotsy ary ohatra ny ahoana ny taona tsy fotsy mitodika fotsiny tsika zao amin'ny mpianatra ny université ny année scolaire amin'ny mpianatra ny université ny zao mbola 2016 mbo 2017 tsy fantotsika zao fa 2018 taona fotsy sa tsy taona fotsy ary ny fanovana amin'ny fandaram-pianarana vaovao zay napetraka ministre teo aloha hoe any amin'ny mois d'avril no fidirana mois de janvier ny vacances taona fotsika sa tsy taona fotsy zany hoe ty taona ty mihitsy nefa napetraka 12 mois raha nahita tsika raha 9 mois taloha zany hoe ny mpampianatra matsy menatsiny amin'izao fa raha marina mbola tena ao anatin'ny taona tao mpampianarana tsara atsika zao iny raha embotra mety hoe embotra kely ray volany fa iza moa eo ihany koa le fanontaniana satria samy miteny daholo hoe manao sorona mpianatra mampalahelo mpianatra ary tena mampalahelo fa iza ny tena manao sorona mpianatra le olona efa nitaky firy taona lasa tsy novaliana ve sa le mpampiana sa le fidonany miziriziry ary tena manao be marenina zay teo aloha rehetra eto mitodika sahady hoe
na ty gouvernement vaovao ty ara raha mipetraka efa nafantatra amin'ny fitakina syndikaly rehetra zay nisy donc alohany andray ny toerana ianao tokony efa mahafantatra hoe inona ny vahaolana hoentina fa tsy mainky ny amin'ny médecine ny hafa zany hoe tompona andraikitra ny tsirairay na amin'ny mpampianatra na ny eo anivo ministera ka zay nitenenana hoe izany amin'izy ny olontsika moa tsy jery zay fa hoe tokony vahana aingana de aingana ary zay ny tokony iray saina iray fo iray feotsika mba hahafahan'ny fanadinana mandeha soamatsara aminao manokana tompoko medika inona aminao ireny fanakatonana birao-panjakana ataon'ny syndicat mpampianatra ireny io anatin'ny fitakiana tahaka ny olona mitahaka rehetra ihany koa mety marina hoetiny fo mafana fa eo ihany koa rehefa misy ihany koa ny fizirizirina amin'ny hevitra ray raha mifampiresaka inona nandeha mifampiresahana de tena miteny zao ny ao amin'ny ministera hoe andrainy andraikiny le zavatra nitakina nefa tsy tonga any am'le zavatra nitakina akory io tahaka ny namany me tahaka ny ohatra tsika isionao zao tonga mitaraina any aminao hoe tena sahirana ahako fa mba ome 100 000 fa tena tsisy atokony de namaly anao hoe tsy maninona monsieur Liva fa anome anao fa 12500 nomeko anao fa mivolana oktobra vao meko le olona androany ny tena sahirana tsy misy atokony le oazo amin'ny volana oktobra any amin'ny 2020 ara vao feno de aveo ndray le manome mbola mamoaka vava ihany hoe rehefa tsy mety anareo rehefa tsy te andray de hoavy aminareo zay ka amiko ngamba tsy teny hoe rariny na intsiny fa tahaka ny fitakina rehetra ao anatin'ny ady anatin'ny fampiresahana inona de tsy maintsy misy ny réaction tahaka an'ireny Andriamatoa Liva nisy ny fitakina zay nataon'ireo solombavambahoaka ny fanovana ary nafana de nafana ny tolona araka ny resaka antsika teo hoe tamin'ny faraika amby roapolo ny volana aprila 2020 ka niditra tao anatin'izay daholo ireo fa nararotana iny fitokonana ny solombavambahoaka ny fanovana iny nanaovana fitakina maro samihafa ho an'ireo syndicat rehetrarehetra izay marary fantatra nefa Andriamatoa Liva fa hoe gouvernement hanomana ny fifidianana io natsangana io maninona ary no tsy andrasana hoe tonga amin'ny fifidianana de aorin'izay vao tohizana indray ny tolona fa avela lalaka aloha ny ankizanao fanadinana satria araka izay teneniko zay hoe gouvernement hanomana ny fifidianana io natsangana io eo indrindra antsika namana eme zay tena mahavarina satria raha nafana tokoa reny tolona reny nahita atsika fa nakatona ny tao fampianarana rehetra nitetezana de nakatony aza mianatra ary ny antso ny solombavamboaka aviza hay ampinareo syndicat lazo daholo zay maharary fa rehefa tonga eo isy ny fanovana isy ny fiovana nefa izy ireo nefa mafantatra hatramin'ny voalohany fa ny gouvernement zay hitsangana de gouvernement anatanteraka fifidianana fa tsy afaka amaly ny fitakina na etaeta nreto syndicat reto fitakina syndicat efa talohan'iny etsika iny fa zany hoe nisy an'iny etsiky ny député de nanararoatra ary samy miaraka teo ihany ka eo no tenena aiza ho aiza ny andraikitra raisiny ireny solombavambahoaka ireny zay misy tafiditra ao anatin'ny ministera anatin'ny gouvernement fa tsy tokony amela fotsiny an'ireo syndicat ary ijery fotsiny izao tsy fandehanany fampianarana izao satria namany mba tsy tenenako hoe natao ahoana ny fitahana ve sa natao ahoana ny syndicat zay nitaky satria nyzoany takiny tao fitakina syndikaly ary tsy nisy fiankinana mihitsy am'izao tsy manakana fifidianana mihitsy fitakina syndikaly zay misy am'izao ary tsy anakana fifidianana ary anankiray koa mba isariako ny sainy rehetra namany eme am'izay fitakina zay maninona ary raha nahentsika ny grève ny bus tao Antananarivo vola miliara maromaro navoaka teo ny eo tsy ao anatin'ny fanomanana fifidianana reny maninona migrève maromaro no migrève tonga de mahita vola eo ny eo zay fitondrana rehetra nisy fa maninona rehefa mipampianatra zay mialatsina fa somary ohatra mavesabesatra ty teniko ty sa hoe le mpianatra any amin'ny sekolim-panjakana ny ray aman-dreny azy somary malotoloto sy mahantrantra de tsy anona sa le mpampianatra any amin'ny sekolim-panjakana mahantrantra de tsy afaka ny teny de tsy anona fa raha ny hafa manana ny tanjany de anona eo ny eo ka eto mbola mamerina ihany mpampianatra aza miembotra isika fa raha vototra amin'io satria fa firy-taona tsy nisy ny aina ary tsisy ihany ny fanadinana ihany namana eme mba fitaovana moyen de pression afahan'izy ireo mitaky fa raha vao miala amin'ny fanadinana io de asa mety andry 10 taona ndray ngamba ireo vao mety azo an'le 100 000 ariary
Ka tamin'iny fitakina ihany koa ny Andriamatoa Liva dia milaza hoe izay tsy mila ministra Paul Rabary intsony eo. Efa nisorona iny Paul Rabary. Dia inona no mbola tsy hitohizany izay fampianarana izay? Le ministre Paul Rabary eo. Fa nangatahandreo dia mba ho ministre vaovao hiaino fitakina izy ireo. Tonga ty ministre vaovao zay rahantsika malala fa atao fampianarana ambony io atao fampianarana teknika ary izy eo amin'ny fanabeazam-pirenena zay tokony hafantatra tsara ny olana nisy tamin'ny mpampianatra ka eo hoe le olona no miova fa le fomba fanao ohatra mbola atao mitovitovy ihany satria mody omena kely raha mangataka zay foana hoe maninona ny olona raha mangataka zay le maromaro ty raisana atsika moa zatra nyty maromaro ty raisana ty foana no mahavoatsika fa le maromaro ty raisana raha manao maromaro ty raisana ianao au moins mba 50-50 ohatra fa ny atsika maromaro ty raisana ohatra manao hoe io misy tianao tsara tsy tianao tsara zay mahatonga an'ireo mpampianatra reo miziriziry mihitsy satria ohatra manao tsinotsinona ary hoe tianao tsara mbola tsy ny androany ihany fa mbola miandry afaka 2020 ie fa efa nilaza ny ministra fa tsy ampy amahana ny olany reto zato isanjato ny teti-bola misy ao ministera ny fampianarana fanabeazam-pirenena za misarika an'saintsika namana Medievalina fa mifanjakana malagasy tsy sahirana ary tsy mahantra izany tsara ho fantatry ny rehetrarehetra zany ny inona ny antony mahatonga zany mbo efa nanome ohatra teo migrevy zao eo mahita vola misy zavatra mety amboarina tsy teny zavatra maro tsika tsy teny zavatra maro tsika mba hoe maninona ny fitondram-panjakana mahita V8 be deaibe vidina volam-panjakana zany maninona mahita zao ary fa maninona rehefa mipampianatra dia lazaina fa tsisy vola ao misy vola ao mbola sahanay miteny an'izany fa aza miziriziry atsika azo atao sorona tahaka amin'ny fiteniny rehetra azo atao sorona ny ankizy fa vao ny olona mipampianatra aza miteny ke tsisy vola ao fa misy vola ao ny resahana zany tsika afaka mandray francophonie sommet de la francophonie mahita vola zany tsika manambola ary miliara maromaro reny misy vola fa efa samy milalany daholo ane le izy meko ohatra ihany koa tsika namana me raha tamin'ny 95 nandalo transition kely tsika raha tsy diso zay nitondra Andriamatoa Norbert Lalaratsiraolana tao anatin'izay izy zay tsy tokony lara-pahamena sy ninona fa nieritreritra izy ampitomboana zato isanjato ny ampisotro ronono tsisy vola atao ary rehefa saminy amin'ny lalany daholo ny vola fa rehefa ho atao mety io dia mety fa rehefa atao hoe tsy mety tsisy vola dia tsisy fa rehefa atao misy dia misy dia zay miteny ataovy misy ho an'ireo mpampianatra ireo dia mandeha fampianarana efa misy an'ilay hoe 150 milliards d'ariary omena ny mpampianatra nefa mbola tsy mahafa-po mpampianatra ihany zay le teneniko hoe aza désinformena ny vahoaka satria raha natononkajy teo hoe namaly mpampianatra namaly an'izay fa tsy za hoe 80,000 nisa mpampianatra eto Madagasikara raha 100,000 ariary 40 milliards d'ariary dia efa ampy azy ireo le 150 milliards d'ariary ane aza dino fa tsy zao no avoky fa hatrany amin'ny 2020 zay tsy hoe ho aniza daholo ireo satria ro mbola nanamafy mpampianatra ary fantatritsika ny calcul amin'izany 40 milliards d'ariary dia ampy azy ireo dia ameo azy ny 40 milliards d'ariary dia niambo meo any hafa miandro 2020 tsy maninona mba handehana amin'ny fampianarana eny ary maraparina ny fandaharana isika Andriamatoa Liva mbola tiako mafisina ihany hoe aiza ho aiza ianareo ny fivondronanareo ray aman-dreny ahafahana manampy an'ireto syndikany fampianatra ireto zay ny antso mbola verina ihany ny antso namana eme ho atsika ray aman-dreny indrindrandrindra ao amin'ny sekoly tsy miankina ary sika ihany koa ray aman-dreny amin'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana aza lefa amin'ireny fanadinana na reny naandrana io na fanadinana zay atao petatoko satria ny mpampianatra mbola tsy milamina ny azy tsisy fanadinana andeha ampilaminana eo jereo reny amin'ny tamin'ireny gym reny jereo ny tamin'ireny hitatsika amin'ny aina aman-jery amin'ireny CPE blanc fa manakorotana sainy zazany reny tonga dia aveo tsy manatena nefa tsisy akory efa fantatsika efa tsy isy io ireo mpampianatra ireo tsy anaiky mihitsy ny andehanan'io ny mpampianatra amin'ny sekoly-mpanjakana ihany no afaka manatanteraka amin'ny fanadinana na mifanaraha-maso zany na nilaza adina ka antso zay mifiraisakina asehotsika aza lefa ny zanatsika raha misy ka fanerena ny fanatanterahana amin'ny fanadinana ary eo ihany koa mitenena manambara
farakaraka le fitarainatsika eny mijaly zanaka sanina no mampibotsibotsina an'le fanjakany fa asehoe miray ina atsika miray feo amin'ny mpampianatra dia mivao azy ary vetivety ny amahany fitondranana faraparina angamba ny Andriamatoa Liva ny raharaha firenena amin'ny ankapobeny antsika amin'ny maha-olo-pirenena tsotranao ihany koa ny fahitanao azy amin'izao fotoana izao mety ho tongany amin'izay fifidianana izay isika raha za manokana somary mbola misalasala ihany ho tonga sa tsy ho tonga amin'ny fifidianana tsy mifetakina syndikaly mahatonga amin'ny teny an'izany fa amin'ny fijery satria na ny antony ny amin'izao ny eo anatin'ny gouvernement iraisana mieritreritra manana force izy hiatrika ny fifidianana ny aty ankilany antsika ho an'ny dinika ho an'ny fanarenana ifotony reny indray le olona zay tsy manana force hiatrika fifidianana fa mbola mieritreritra ny izara seza ka raha ho atao ny fifidianana mety ho vita amin'ny premier tour mety ho vita ny deuxième tour fa nahoana atsika après ny fifidianana zao ihany koa ny vola na dia tenenina ry ho avy ny vola ny tena tsy mahatonga vola indrindrany amin'izao fotoana zao dia ny mpamatsy vola noho izany misy antony ao mba tonga mbola tsy tonga zay ka io zany somary miaia ihany ny tenanay hoe ho tanteraka sa tsy ho tanteraka fa ny irariana mba ahafahana manova an'izao zavatra rehetra zao dia nisy ny fifidianana eny ary dia tapitra ny fanarahantsika ny fandarana mandray vahiny tamin'ity androany ity izay niarahantsika tamin'ny Andriamatoa Rakoto Jaobelina Liva izay misy olo tena ny ray aman-dren'ny mpianatra moa izy teto nitondra fanazavana bebe koa makasika izay fitokoana ny mpampianatra izay isorana anao tompony vahiny tamin'ny fahitalavitra misaotra anao namany eme ary misaotra mpijery rehetra ny angatahana dia mandinika sy saintsaina atsika amin'izay zavatra rehetra nyresahana teo ary andeha araka ny rariny amin'ny zavatra rehetra ihany keo eny ary retam-pamaranana dia tsy ihany koa ny saotra antsika rehetra tana tokantrano naharitra ny aino sy ny jery anehatra amin'ny farany fiainana